Nanatanteraka lanonana fampiarabana noho ny taona 2024 ny fikambanana ao amin'ny FIZA ny asabotsy lasa teo. Ity fotoana ity moa dia natao ihany koa fiarahamentana anampiana ny foko Zafisoro. Nanao antsoava amin'ny fiarahamentana ny mpikambana rehetra avy eo anivony ny fikambanana ny Zafisoro eto Antananarivo na ny FIZA ny filohan'ity fikambanana ity mba hanampiana ireo havana avy amin'ny foko Zafisoro ahina voan'ny tsy fampiana ra-tsakafo any amin'ny ilana atsimo atsinana nosy iny. Nandritra ny lanonana fampiarabana no fatrarana ny taona 2024 izay notanterahana teny amin'ny espace Evasion Ambodivoanjo ny asabotsy teo. Iena ny vokabary amin'ity taona ity hoy izy no nitakaitra navelana rivo-doza ka manantanina ny mosara ny toerana. Mba namafy izany ny filoha-hevitry ny fikambanana Ramatoa Matavomana Ravo Georgine izay nanambara fa tsy ampitoha-drano ny any toerana. Tsy mamokatra misy io tany io na dia malaza mamokatra satria tsy voafeny rano na maina be le tany dia tsy manome vokatra na kepoky ny rano le vokatra le fambolena tsy soraisina ko dia manao ansav zany zay zanakabelezana mba hijerakaiky anio faritra misana io. Raha iverenana ny lanonana ny asabotsy teo dia fotoana nanaovana tatitra ny zava-bita tamin'ny taona 2024 sy famaritana ihany koa ireo asa miandry amin'ity taona ity. Natomboka tamin'ny fampisehoana ireo dia nentim-paharazana mirakitra ny kolontsaina sy ny soatoavana samihafa izay mampiavaka ny faritra Zafisoro iny moa ny lanonana ny asabotsy teo. Nanamarika ny fotoana ihany koa ny fiaraha-misakafo lehibe dia nofokena amin'ny tampihavanana izany izay narahana fangataham-pitahina tamin'ireo razana.